Community Angara dia manana renirano mamakivaky ny commune, ny ranony Manakazo izay tonga hatrany Kiopany mihitsy io rano io dia anisan'ny heverina hoe tokony ho harena ho an'ny Community Angara, fa na izany na tsy izany dia mbola tsy ampy ny fitrandrahana azy ka zary lasa hofananana mipetraka fotsiny eo ilay renirano fa tsy mbola misy mihitsy ny ataontsika hoe barazy na toha-drano hoentina mamboly na fanatsarana hafa ahafahana mba mandray vokatra amin'izany rano izany. Fa aty amin'ny Community Angara dia misy ihany koa ireo toerana manokana izay azo heverina hoe ho lasa harena raha misy ny fitrandrahana azy dia misy ny site Antafofo any amin'ny tapatapany andrefana any misy anazy site d'eau izay tena heverina hoe manana débit matanjaka izy io satria ranon'ny Kiopa no tery ao anatina rindrim-bato anankiroa dia midina eo ilay rano tena heverina hoe afaka mamokatra angovo, herinaratra matanjaka izy io ary azo trandrahana tsara. Ny lalana rahateo tsy dia tena hoe manano sarotra fa azo atao ihany no manao ny lalana ho azo hivezivezena. Izy io koa dia toerana mahafinaritra, azo hisarihana mpizahatany tsara, toerana miavaka, izay no azo ilazana anazy. Ny Community Angara dia tena mbola mandala ny fomba amam-panao malagasy, anisan'izany ohatra ny savikomby izay fomba amam-panao malagasy dia tena mbola mahazo vahana izany ary manana toeram-panaovana an'izany maromaro izay saika hita foana ireny amin'ny fotoana manokana, toy ny hoe rehefa lundi de Pâques, ny misy famadihana sy ny sisa dia misy ny savikomby mbola tena mandala ny fomba malagasy ny Community Angara. Tsy andany ihany koa ny fombafomba atao rehefa amin'ny famorana dia tena mbola mipetraka tsara mihitsy izany hoe fakana ny rano mahery, fakana fototra sy ny sisa rehetra atao rehefa misy ny fotoana fanaovana ny famorana dia tena mbola hita taratra izany ny fandalana ny fomba malagasy. Ny amin'ny fotoanan'ny famadihana ihany koa dia tena mbola mahazo vahana aty amin'ny Community Angara ny resaka famadihana.